Voatsela akory zay dia no nampiasaina ny andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro teto Madagasikara noho izany dia tsy vitsy amin'ireo kojakoja fampiasa amin'ity andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ity no efa nisy nangalatra sahady araka izany efa eo ampikarohana ny ireo mpangalatra ny avy eo anivon'ny tompon'andraikitra isan-tsokajany amin'izao fotoana izao, indrindra ny avy eo anivon'ny fari-piadidian'ny tananan'Antananarivo miantso ny rehetra ary ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mba hifanomezana ao amin'izany. Fotoana vitsy taoriana nametrahana ny andrin-jiro miasa amin'ny herin'ny masoandro moa dia efa nisady ireo sanakan'ny bateria izay miasa amin'ireo andrin-jiro miasa amin'ny herin'aratry ny masoandro ireo. Raha ny voaray dia 3 tamin'ireo bateria no tsy hita. Efa nroso ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ary efa nilaza ihany koa ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fari-piadidian'ny tananan'Antananarivo fa ho mora amin'ireo mpiara-miasa sinoa izay nanolotra ireo andrin-jiro ireo no mahita ireo naka izany bateria izany. Ankehitriny izy efa mitohy ny dinika ara-teknika zany rahana amin'ireo ministera ny angofo ao ihany koa ny izay eto amin'ny département teknika ny commune urbaine Antananarivo jiramandry indrindrina ary ireo teknisianina sinoa nametraka an'ireo fitaovan'ireo ary le izy nampalahelo teo hoe nisy nangalatra dia tsy maintsy averina aloha zany sy nitedavina ary io mbola naovana antsoantsika rehetra hoe tandremo aza mikitikitika namanimba n'ireny fitaovan'ireny satria sohiombonana le izy fa ny fiarovana zany zao dia efa na izay ato amin'ny commune na ihany koa ny jeramazy ary efa natao ny réception technique zany dia efa nomeny sinoa vitany azy hatreo dia zahana zany rehetrany io bateria io le bateria anankiroa isaky ny Poteau jiro iray avy tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa any ambadiky any ka zay nitenenana hoe zay le tena gaspillage zany fanapotehana fanomban-javatra fotsiny ny angalarana n'ireo zavatra eo satria tsy hita zay ampiasaina amin'iny iny ary zay nanaovana hoe raha ianao zany mangalagalatra ny solonga efa lasa lavitra amin'ny resaka teknôlôjia dia hoainina fotsiny eny ianao zany tsy maintsy ho tratra foana na hoiza na hoiza. Ankoatr'izay moa dia isan'ny nahasarika ny sain'ny olona ihany koa ny vinanasan'ny commune mahakasika ireo lavaka eny Ankadifotsy izay nikasaina ambolena azo hialofan'ny mpandeha. Nilaza araka izany ny tompon'andraikitra fa mbola nahato ary mbola hifampidiniana io tetikasa io. Mandritra ny fotoana sy fanankalozan-kevitra no dia miato ny asa dia niasomponina ny jerena araka ny tena tafisipotesa dia izay zao no tamin'ny misy antsika. Tsy nitsahatry ny manao ezaka amin'ny fandaminana ny tanàna ny mpitantana ny tanàna araka ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra saingy anjaran'ny mponina ny mananja ny zavamisy ny foto-drafitr'asa satria sohiombonana izany.